fahalalana ny andro farany, ny tany sy ny ranomasina. Izany no dindinika iarahantsika manana indray aho nasako anao amin'ity maraina ity. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soa tsara amin'izao maraina vaovao izao. Mino aho fa ao anatin'ny fahasalamana sy ny hery ny tsirairay avy satria Andriamanitra efa nitahiry fahasalamana ho anao ary mbola hitahiry fahasalamana ho anao izy mandrehitra ity tontolo andro ity. Ny fiadanana tompony ho aminao mandrakariva. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, sotranao indray izahay fa manana zao tombontsoa lehibe zao hiaraka andinika ny teninao. Anao ny teny ka dia anao no andrandrainay mba ampitoetra ny teninao temponay amin'ny alalan'ny faninamasina. Mamelà nefa ny helokay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao, tsy ahitanay hitavanao. Koa mitenena araka ny fombanao Andriamanitra fa indreto izahay vonina mandrakariva ny hihaino anao. Minarana Kristina ka tanany vavaka. Amen. Ny tany sy ny ranomasina. Fandatsika moa mbola anatin'ny lohahevitra fandinihana ny fomba fandinihana ny faminaniana amin'ny Baiboly. Ary eto dia ahitantsika saranohitra momba ny amin'ny tany sy ny ranomasina. Amin'ny Baiboly dia ahitantsika an'izany. Indrindra moa ny faminaniana dia ahitantsika karazana saranohitra tahaka an'izany. Amin'ity tranga ho resantsika ity dia tandindona moa ny resahina ny tany sy ny ranomasina amin'ny Baiboly dia tena mifanohitra tanteraka. Raha tandindona zany ny resahina, raha faminaniana ny resahina, raha fampitahaina ny jerena, ny tany sy ny ranomasina dia tena mifanohitra. Ny tany dia maneho an'izao tontolo izao misy firindrana. Zany hoe maneho ny tany Israely mihitsy aza. Fa ny ranomasina kosa indray dia mifanohitra amin'izany, manondro fisavorotana, fikorontanana, maneho firenena jentilisa izay mampidi-doza, tahaka ny ranomasina mampidi-doza ny tany. Araka io fisainana io, ny tany dia toerana milamina, miorina eo ambany fijerin'Andriamanitra. Fa ny ranomasina kosa dia maneho ny fisavorovoron'ny firenena vokatry ny avonavon'ny olombelona. Zay zany fahasamihafana. Ary izay no jerevantsika ankehitriny amin'ny Apokalipsy 2:20 ka ny 5:5 sy ny 6:10. Zao no voalazan'le teny. Ary ilay mena rana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika, manaraka andray vehivavy mba hindaoso ny rika izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy, fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Apokalipsy 2:20 dia faminaniana anankiray mahafinaritra. Amin'ny 1 moa dia ahitana hoe ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary ny volana eo ambany tongony ary nisy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Sady be voka izy ary mijijaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Nisy faminaniana ny men'ny apôstôly Jaona, vehivavy mitafy masoandro, vehivavy matoky, vehivavy tsara fitondran'ny-teny. Ny vehivavy moa dia anehoana fiangonana. Ary ty vehivavy ty dia voalaza fa be voka ary fa hijijaza hiteraka, izay maneho ny tantara ny fahaterahan'i Jesosy. Ary fantatsika tsara fa Satana dia efa miezaka hamono amin'ny 4 ary ny rambony manala ny apahatelo ny kintana amin'ny lanitra ka manjera amin'ireny amin'ny tany. Ary ny dragona nijana teo anatrihan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Hitantsika tsara fa hatrany amin'ny fiandohan'ny tantara, Satana, ilay dragona, dia niezaka mandrakariva hanapotika ny momba an'Andriamanitra.
le vehivavy de maneho fiangonana madio, fiangonana zay niteraka tamin'Andriamanitra, ny azona le fahazavan'Andriamanitra zay hiteraka ny Kristy. Ary fantatra tsara eto fa indro Satana kosa eo akaikin'ilay vehivavy efa hiteraka tady andrapaka an'ilay zanany. De zay ny voalaza hoe ary lay menarana namoaka rano tamin'ny vavany, zany hoe ilay nampiasa fanenjehana ilay drakona, nampiasa fanenjehana ilay vehivavy ilay drakona. Ny zavatra nafinahitra nefa nampiasa fomba Andriamanitra monjena ilay vehivavy na ilay fiangonana, nefa ny tany ozy izy namonjy andra vehivavy. Rehefa nandositra ny fiangonana de nakany amin'ny toerana tsy misy olona, nakany amin'ny tany anankiray nitondran'Andriamanitra azy, zay le hoe ary ny tany namonjy andray vehivavy. Tao amin'ny toerana io no nandosira n'ilay vehivavy, tao no nandosira. Averintsika ny mandeha iza moa ilay fiangonana amin'ny 1:70 de tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan Jesosy. Ina koa zany zavatra mitranga amin'ny 7:70 indray no toin'ilay tantara. De hoy izy hoe aritako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina natandroka 10 sy 12 ary ny tandrony de nisy diadema 10 ary ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy. Indray firenena anankiray indray niainga avy tamin'ny ranomasina. Io le fantatsika hoe ny ranomasina de maneho fanjakana jentilisa, ary avy eo nampiasa an'ity fanjakana ity indray ilay dragona rehefa namonjy an'ilay vehivavy tany amin'ny tany anankiray Andriamanitra, de nampiasa hevitra hafa indray Satana ty biby anankiray izay niainga avy tao amin'ny ranomasina, niainga avy tamin'ny safotofotoana, firenena jentilisa, fanjakana jentilisa. Ary de zao no voalazany eo amin'ny 2:20 aritako fa indro nisy bibidia anankiray niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny andro zanak'ondry izy, niakatra avy tamin'ny tany. Jereo tsara fa tonga tany amin'ilay toerana tany nandosira ilay vehivavy indray ilay dragona, niakatra. Indro nisy bibidia anankiray io niakatra, fanjakana anankiray zay miteny tahaka ny zanak'ondry, firenena anankiray zay nanaja ny fahafahana ara-pivavahana, nanaja ny fisainan'ny olona am'izay fivavahana tiany arahana, najainy tsara. Fa ny zavatra ndray androany anefa ozy izy, ndray androany i bibidia io amin'ny andininy tapany faharoa amin'ny 1:20 hoy izy hoe niteny tahaka ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ilay fanjakana zay manaja ny ara-pivavahana zany aty aoriana, indrisy fa hiteny tahaka ny dragona, hanenjika indray hivadika, hanenjika ireo izay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan Jesosy. Tsy mampatahotra antsika izany. Indro ny faharetany olona masina, izay mahatoky hatramin'ny farany no vonjena o Jesosy. Mahafinaritra ny fanambaran'ny Apokalipsy 2:2 ka ny 9:10 manao aza matahotra izay efa hiaretanareo. Ny devoly ivanao ny sasany aminareo ohatrany maizina mba ho voazahatoetra nareo anapahoriana finoana, aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Ry mpiara-midinika namana, amaranantsika ny fotoana, ny fahalalana ny andro farany de nanombohana an'io toe-javatra io tany amin'ilay tany nantsoirandra vehivavy, kanefa ny zavatra azo antoka izay matoky hatramin'ny farany de ho vonjena Andriamanitra. Ka na dia atao hoe anenjika aza ilay fanjakana amin'ny andro farany ka hiteny tahaka ny dragona, de zao izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan Jesosy de ho arovan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ny tompony hombanao ka na ino kitranga na ino kidona ifikotra mandrakariva amin'ilay tompo sy mpamonjy antsika, isika ilay hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay. Ny tompony hombanao, hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitra misotranao izany,
no ny teninao zay niarahana nandinika teto androany. Irinay mba hisy fanapa-kevitra mihatsaratra any an-trany izay ho raisinay. Tsy amin'ny herinay nefa nantanjaka io, fa ny fanaina masina no hitaridalana anay ho amin'izany. Ka samy aharitra hatramin'ny farany izahay. Tetantany ary ny tontolo andronay androany, aza mafohy na mahasaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen.